eo amin'ny setrany kosa dia tsy mankasitraka ny sin'ny fitrandrahana fasamainty izay ataon'ny orinasa Mainland ankehitriny ny firaisamonim-pirenena miaro ny tontolo iainana mangataka ny sin'ny mangarahara ao anatin'ny fitrandrahana renakibony tahaka itony ihany koa moa ny avy ao anivon'izay firaisamonim-pirenena izay. Tsy fantatra mazava ary betsaka ny olona no mitaraina mahakasika indrindra ny fitrandrahana fasamainty any Manakara. Tonga nitondra ny fitarainan'ireo olona arak'izany ny firaisamonim-pirenena miaro ny tontolo iainana Coalition Life ka ny firaisamonim-pirenena eto Andrenivohitra izay manakaiky kokoa ireo tompony andraikitra no nampahafantarin'izy ireo izany olana mahazo ny vahoaka any amin'ny faritra atsimo izany nandritra ny fisian'ny fitrandrahana fasamainty izay nataon'ny orinasa Sinoa tany an-toerana. Nambaran'izy ireo arak'izany fa tsy ampy ny vaovao mahakasika indrindra io fitrandrahana io ary manahy ny mponina any an-toerana ny mety hisian'ny voka-dratsiny ho azy ireo. Androany zany dia miaraka ny Coalition Life izay misy organisation anankifito ao aminy ary miasa amin'ny faritra vadivavy fito vinany iny misahana ny resaka ara-tsakafo sy ny fiarovana ny zon'olombelona ary ao koa ny resaka fananan-tany miaraka amin'ny Alliance Vargasy izay misehatra amin'ny fampitondrana tsara amin'ny tontolo iainana manaitra zany izahay mikasika ny mety fitrandrahana amin'ny faritra fitrandrahana Ilmenita izay ataona orinasa anankiray orinasa vahiny dia tao anatin'izay zany no nitenenana hoe tsy ampy ny vaovao na ny olona ny fotony ary tsy mahalala le vaovao tsy ampy ny vaovao ka mila zany mangarahara misimisy kokoa eo amin'ny resaka fitrandrahana filazany hoe aiza ho aiza le fitrandrahana inona no zavatra hoentin'ireo mpitrandraka amin'ny vahoaka inona kosa zavatra mety tsy hanjary hoentina ka inona ny vahaolana horaisina an'izay dia tao anatin'izay moa samy manana ny position misy ny position iraisana eo amin'le coalition anankiroa zany dia misy kosa nefa position ataontsika hoe mbola tsy dia tena definitive fandrarana tsy dia tena definitive raha Alliance Vargasy manokana. Efa manana taratasy ahafana manao fikaroana moa ny orinasa Mainland saingy ny taratasy avy amin'ny tompony andraikitra ny tontolo iainana ahafana mitrandraka ny tsy mbola azon'izy ireo. Nisy ihany koa nefa ny fampiatoana ny fitrandrahana ny an-toerana saingy tsy voamarina mazava izany raha ny fanazavan'ireo firaisamonim-pirenena miaro ny tontolo iainana hatrany. Rehefa tany manodidina ny 504,4 no nanaovan'ny orinasa ny fitrandrahany. Hiezaka arak'izany ireo firaisamonim-pirenena miaro ny tontolo iainana hitaka izay mangarahara momba ity raharaha ity.